Ho anao, ho antsika izay manana fahasahiranana amin'ny matematika sy fizika dia mampana cours de renforcement izay ao amin'ny cours éducatif ASEM ka noho izany aza tara fanomboka ny 1er mars fanoratana anarana amin'izy io voafetra amin'ny mpianatra izay ho raisina ka noho izany mpampianatra efa zatra raha efa matiana tsara no handray anao ao tsisy salasalana azo atokisana tsara fa ay ianao mivoaka avao hiala daholo stressinao amin'ny rehetra amin'ny tsy fahaizana za matematika sy fizika izany zao koa nefa mbola miteo fisoratana anarana amin'ny ho an'ny terminal sy ny 3e efa manomboka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny dossier baccalauréat ao amin'ny cours éducatif ASEM Ethos ka noho izany aza tara ianareo ny misy any ASEM Ethos moa dia tsy aiza fa entre ny pharmacie La Colombe sy ny posta Andranona ohatra ka noho izany matikiny ASEM dia tokony tenanao ihany koa ianao. Cours de renforcement, mathématiques, physique, cours éducatif ASEM Ethos, rentrée 1er mars 2025.